Indro atolotry ny Radio Plus anareo zao. Ny zanako. Dia ampeny ny raitra sotambatra. Ireo anomeana ny tantara, Priskara Kotormanana, sy Lofoerandrembololona, Diarra 900, niaraka tamin'ny Yatsarandre sy Romi Armanana. Nandray feo sy nana totosa Yatsarandre. Hitako aho efa taraiky. Lavitra be koa moa vao nahita ny reto fanafody retoko. Portafiry indray moa izy teo atao marihana fahatelo, varavara fahadimy amby folo. Tia kaika. Tena miala tsiny fa taraiky be lesy raha mika. Tany anosy zato vao nahita ny reto fanafody retoko. Ty, maninona na tonga dia atsona aloha le dokotera dia ampidiriny reto fanafody reto Ainga ny lafi iny ty mampitanondrika ny lahy fotsiny apetra eo ambony eo fotsiny lesy reny fa ahoana reto ngely ty ilaina maika ka na ilaina maika ary lesy reny efa tara dia sanatria ve zay mihitsy efa tsy namantsika ntsony izy maro koa zany ve andray dia no za taraiky tany velo ty nahatonga an'izany tena miala tsiny lesa raha mika ambota iazo be daholo koa ngeza nandanako rehetra tsisy tsiny lahy lesy zany efa anjara sy lahatra ho anay koa ngam'izao sady izy mihitsy koa ngeny efa marifo ary nanahoana le tiany zaza tao akibony dia sanatria ve niara-maty aminy eo koa tsy maty ka afitra somatsara izy noho ny fandidin'ny dokotera aingana mbola vonety le firmenany amikovezany ambony any ay kosa tsara aloha rehefa afitra ny anjanany fa tsy nanaraka ny andreniny dia ahoana zany zao ny atao amin'izany ty ka aleo aloha lesy ampirina ny entana rehetra atao amin'ny hôpitaly dia andoha faktura rehetra dia raha tsy mampaninina ny lahy lesy dia mba tonga dia makanesany an-trano dia mba teneno raha zafy anadio ny trano sady alina dia mampandre amin'ny fianakaviana zay azo antsona rehetra eny ary aleo fa zay ny ataoko dia ahoana nefa ny batana ny razana modika tsy maninona afary tatato izy mantsy mba manana fiara dia izay nitondrana azy mody ok ary aleo fa andeha dia mahereza lesy raha mika mitrakafa lehilahy ny tena misotra raha maro koa inona tokoa moa nanana rahalahy raha tsy ampahery ohatr' izao zay fa lasa ry ahy mety hinana an'ity biberon ty kosa ary lesiziko tsy nitoaka tamin'ny reniny akory fa iza marina moa zany nataony lesany anaran'izy ity ka araky ny afatry ny reniny olo lesy dia peniela natao anarana zay mba tiany tsara kosa zanyko avy aloha ty amin'ny tonton ry peniela kely maninona ndry ary aza mitomano otrany io moa fa zao lo ty tena sahira-tsaina ne ay fa misy inona ka amin'ny herinandro zao tsy maintsy miditra miasako ataoko ahoany ty zazy ty iza no afaka miatrahako ny ty eto fa ngatsy hoe efa rineny tondray ny hita izazy manahiran'olona lesy zany za koa nefa tsy tehetehatra amin'ny razafy inona ny ataon'iny eo raha sanatria marary rery ato ny zanako ka tsy hitako indray zany zay hevitra toroany lako sa ve maninona moa raha ilovana faranaka ty sady ino ohatry ny namana tsy hofakafoy tamin'ny vadiny lahy mihitsiko
Tena marina ny lahy. Ary zay ary voatadidiko. Inona ly ty? Ka nanafatra an'izany mihitsy angena rindrina alohan'ny alany eny. Hoe ahoana ka? Hoe apetra tanteraka amin'ny lova hono io zaza ao kibony io raha ohatra ka hafitra somatsara. Ka nisy an'izany ihany moko. Nefa sao dia anahiran'olona lesy zany a. Ohatran'ny mbola mianatra ange izy iny raha tsy diso e. Eny e, fa mety hanam-potoana kely ihany kosa izy e. Ohatra hoe ny maraina na ny hariva fotsiny ary tsy maninona e. Ka raso ary fa ho teneniko izy e. Mamerikira matsy zay raha hariva dia sura fa hitako any am-piangonana izy. Mba ataovy le izay hatongavana aty raha pitso maraina. Amin'ny latsinainy ange ho aza dia efa miditra miasa e. Ao fa ezaka ny andresy lahatra azy e. Mety ny hariva kosa angamba fa mbola fiangonana ange ny maraina e. Ay tokoa moa, maro zany. Ary ty aloha ny zanak'ela raisy fa efa niresy toro tetỳ tanako tety. Aiza, na toro marina ny zanako papa. Aleo fa petraka moramora eto ambony fandriana eto lesy a. Hasona ny zanako tata. Tena mialatsiny lory mika tamin'ilay fandevenana iny a. Tsy maintsy niala aloha satria mbola nisy boky nalaiko tany am-pianarana. Tsisy tsiny zany ry lova. Ianao ary nisaorana tonga nanotrona foana tamin'ireny fahoriany ireny. Dia ahoana zany zao ty zazy ty ka? Iza no mitaiza azy? Ka zay mihitsy nge ny antony atsoko anao aty. Nisy afatra zay mantsy. Afatra? Afatra iza? Talohanna rindra ho faty iny e. Mbitsika moramora tamin'ny sofiko izy hoe tsy misy olona tokisany akoatranao hony. Satria ianao namana tsy fony indrindra nandritra ny fahavelomany. Ka naza koa aza ne mba tsy nafoy azy e. Saingy zay moa nefa anjaraniko. So ihany izy fa nametraka n'ity peniela kely ty. Ka zay indrindra le afatra e. Ianao no anteneny taiza sy arolokolon'ity zanany ty. Marina ve? So dia mianiany ianao ry mika? Tsy misy tokony any aniko zany ry lova. Ka zany tsy mahay mitaiza zany e. Za zay vao 20 taona monjy ty. Sady mbola tsy haiko akory zany mitaiza zany. Ka mo nisy nahay an'izany. Raha napozo zany tsy efa ela koa ny anatra na dia hoe nanolo-koso fosiny ary. Mika koa mampime e. Ndray mpianakaviana rehetra nga hianatra an'izany daholo vao hay ka. Ka zay indrindra. Ianao mba vehivavy. Dia ahoana e. Zany ery lova hiditra hiasa rapitso e. Ka sao dia anahirana zany ry mika ka. Sady ahoana koa fianarako ka. Dia tsy misy temps libre kely kosa ve indry e. Raha zafy ne efa eo e. Fa le anara-maso ny sakafony sy ny fahasalamana tao trano mihitsy no manahirana. Eny e. Za aloha tapakandro foana mianatra matetika e. Tsy maninona ary fa aleo lalovako aty izy e. Fa tsy ho tezitra amin'izany ve raha zafy? Mpiasa trano nge ny asan'ra zafy ato e. Ay, aleo fa mandalo eo ary ara-pitso maraina e. Ariva mantsy aho vao mianatra. Ye, mety tsara zany. Dia misaotra betsaka kiry lova. Tsy voavaliko ny ataondry fa ao ny eo ambony amaly azy. Zany koa ve dia isaora mika e. Ary aleo aloha trotroko eto foana izy amin'izay zatra ny fofoko ary e. Ie, sady za mbola hijery zavatra vetivety kely any an-tsena any. Vetivety fotsiny a. Sahirana ty ankehitriny. Sady malahelo koa e. Malahelo aho satria nilozan'ilay namako tokana indrindra teto tany. Nefa faly ihany koa satria mety ho okaziona velamina rindra zao mba herahanay sy mika. Dia sahirana koa nefa satria sady taiza zany no hianatra. Ahoana ny fomba harahako an'izany rehetrarehetra zany?
Efa lahatra Andriamanitra angamba izao e. Sady mino aho fa ho tsapa mika daholo amin'izay ny zavatra rehetra atao am-poko. Tsy maninona ary narindra fa ho tezaiko tsara ity zanakindry ity aho. Aza matahotra indry fa ho raisiko tony zanako mihitsy. Ary mino aho fa mitsodrano anay sy mika amin'izay indry. Oay, nangotraka tao ilay biberon. Za koa moa variana eto fotsoniko. Ody raha mika, ato ihany ve nareo mianaka e? Ay ve Marco e, mandroso. Dry, fa tao tompotrano vaovao indray ny hitako ato ka. Mino aho fa tsy atondray izay le ry matoa ianao ny tratrako ato e? Ie, ka tsy maintsy niasa maraina iziko. Mandroso ry Marco a, dia mipetrapetra? Androso tokoa moa izany. Manao ny mpenela kely eo? Ao izy ao, vao napatoriko teo fa nilavaniny teo. Zany ny zaza keliko. Enao kosa ary tia moa efa mahay nitaiza tsara aziko. Zao dia efa manazatra tena ry Marco a. Mbola tsy hay mantsy izay ho tohiny ao aoriana ao. Mety ho 5 ny zanako na 4 e. Mety tsara kosa zaniko. Aza miany ihany ka. Fa inona aloha ny antondianao e? Saiki hitsidika an'izy mianaka fotsiny ahy. Fa misy resaka kely tiako atao aminao ihany ry lova. Zarako ary ianao rery ny tratrako tato. Resaka? Fa resakinona? Tsy izany ho fa nieritreritra n'ireny finamanantsika taloha ireny ahy. Ianao koa moa ty efa vita fianarana soamantsara ihany. Peniel efa mialehibe ary efa hitako hoe miraiki-po tanteraka aminao. So dia mahazo tanterahana amin'izay le tahetanao hatramin'izay ry lova. Ay ve, izany be moa tsy ho azo tanterahana foana ry Marco a. Saingy le zokonao ohatra ny... Nga efa fantany angany tao am-ponao rehetra ka. Ianao ty koa dia misikotra manoatra no ireny polisy ireny. Ka mba tiako fantatra ry lova sao dia mba misy afaka napiako anao a. Ka ny zokonao a tsy miraika amin'izany e. Efa inona ny zavatra tsy nataoko mba hampisehoko ny fitiavako azy nefa namany foana ny andraisany ahy. Indrindra moa hoe namana tsy fonina rindra. Zany ve? Raha zoko koa zany mba afaka. Tsy aloha ve efa mahita olona ireketana ny fon'ilay zaza toy izay hijery olona hafa indray? Ka anjarany samy rery zany ry Marco a. Tsy azo terena koa ny fitiavany. Eny e, marina ny ianao. Aleo fa ezaka andresy lahatra an'le ry ihany ahy. Aza manao an'izany ka? Ndry, fa inona ny olana? Ka tsy tiako fa ohatry ny hoe izany iny mampirisika anao hiteny an'izany any aminy e. Haiko ny mandamy manosainy mika e. Zokoko rahalahako raita-po amiko ne iny e. Indray ariko. Nareo mirahalahy moa efa tsy mifanafina ninina raha teo. Radio Plus. Tena avy be koa zany oran'izany. Soa ihany aho fa ny alaloha tao ampiasana ka. Embouteillage be mantsy zao ato no zato ato. Dry, fa tsy Marco vihitsy. Ary lena be le ry izany. Ary aleo klaksonena dia ampiakarina ka. Andeha ho aiza lahy zany e. Maninona miaritra amin'ny orana fotsiny mifampiakary e. Tena irak'Andriamanitra lahy. So ihany fa nisy any lava ary za zao efa ela mihitsy niaro taxi be teo. Dia ahoana? Inona vaovao? Tsisy inona fa andeha hody lesy. Tsy maintsy hiaritra an'ileo embouteillage ato indraiko. Ka atao ahoana fa efa izay ny lalana mody aty amintsika tiako. Fa hono ary tira mika. Misy inona? Tsy izany hoa fa tsy hoe miditra amin'ny fiainatokantrano lahy na miditra amin'ny resam-pitiavany lahy fa ohatry ny efa ela ihany lesy izay nijanona ny lahy rery izay a. Tsy efa roa taona moa izay ny nahafatesanina rindra. Ie, dia maninona ka?
ka eritreritra lesy hoe maninona raha maka namana amin'izay efa nomeny dada sy mamana rindra ny tsodrano ho an'lahy tokony tsy isy olana ntsony mety hoe anambadiany lafandroany eny e marina ihany ony an'lay sady nanampy amin'ny fanaterana sy mifankanam-pianatra fosiny any ary raha zafy matsy vita ny lafo efa antitra iny izy ka zay indrindra e maninona raha mba reny olona efa zatra azy sy efa tokisan'ny latsara reny no alainy lavadika sao dia anavao indray mantsy izy rehefa aveo ka ho sahirana io indray la fa za zany dia andry amin'izao fosiny amin'lahy za mantsy gagako mba bogosy mba manambola ihany le zokinay nefa kaly milary zandry efa nahita ary prizo miteko an'lahy mihitsy fa tonga avany an-trano am'lahady zany tsara kosa zany ka tonga any ahy fa ny après-midi mba fa marainy zay mbola sahirana any am-piangonana eny zay fotoana mety amin'lahy fa maraina izy dia efa tonga ao ay ok fa am'lahady ary alo eto any hiala fa dia efa ohatrany tsara zany orana zany zay fa veloma raha zoky mba ohatratra atao trano ato lova syra aloha fa efa lasany asy mika raha amin'izao oro izao e fa tsy maintsy izy rery mitaiza zaza ato ndry fa tsy izy ary ve ty fanena amiko ty tena izy mihitsy ty e sady mitantana ny penela kely ary andeha hivoaka etseny izy mianaka zany iza koa izy mianaka ahoana koa fa zany hoe efa orenina tsoatsy zany lovako inona indray ary falifaly ery izy mianaka zany manao anareo mianaka dia ho aiza izy zany Marco io aky tonton Marco bonjour Peniel mahafatifaty eny ty zazy ty fa tsy le saribakolo vao nividiko andriva ety raha mba tiako zao dia ohatra tiako ny zanako rehefa nyrina andro lova tsy maintsy mahazo otrany io ianao rehefa izay nirinao fa dia ho aiza aloha nareo mianaka be longolongo tao an-trano tao dia hoentina mijerijery goûté aty loha ay dia efa midongo goûté mihitsy koa fa zao ry lova soa ihany ianao fa nena tamiko teto aonga mika izay mianaka rerinao dia raha zafy izy nandalo kely tao fotsiny dia efa lasa miverina ny asa indray ay ka raha resaka vita eto ihany tsy maninona raha tazomiko elaela kely eto aloha nareo mianaka tsy maninona ka mbola tsy dia misy raharaha koa ny ao an-trano ka tsy izany fa zao ry lova ohatrany hoe lasa loha loatra angamba ny fiarabako fa miarabandrisa ady satria dia ry zany nahazo ny toeranako tsisy azoko izany tenenao izany fa ara-baina amin'inona dia toerana inona ohatra aza dia mba mody fanina ohatran'io mory lova efa nyteneny mika daholo inge ny voto atony rehetra voatafaraka mihitsy izay roa lamaly ka mody fanina amin'inona tsisy azoko ny zavatra teneninao ka le hoe indry ny voafidin'le ry oreniny vaovao amin'ny penila indraiko sa tsy marina zany aza dia mba miany ihany ka zava-dehibe ny izany sady efa fantatrao tsara fa mba faniriko raha zany lasa ren'ny peniela ka tsy miany ihany tena marina nge zany ka maninona rezy tsy miteny an'izany ka any aminao indray ve izy no miteny mialoha zary mba gagako ho présent tena amiko mantsy ianao amin'ny lahady izao inona tsy nisy programa n'izany mihitsy ary taminaiko mety mbola tsy niteneniny ianao fotsiny kosa angamba mbola milahady koa moa le iziko za koa ty ohatrany hoe miditra be amin'ny raha tokantranonareo eny mba faly koa ara tanteraka izany nefa ve dia tsy ho teneny amihitsy sa mety hoe ho atao surprise mety tena zay tokoa romantika izay mantsy ny rahalahiko iniko dia efa arabaina zany akia lasa lohany ihany fiarabana ka dia misaotra ary Marco ary aleo aloha izay mianaka andeha sao dia mida mantsy ilay tsenery aloha ery dia tsy maintsy andeha lavitra indray eny ary zay fa za koa ane tonga dia iverina eto amin'ny alahady zany velominareo mianaka
Ka ahoana? Vonona zala andrainy ampanjaka amin'ny foko vaovao. Ary fa maninona dia afenina be ohatran'io izy io tsy tonga dia aroso eto raha mijery fa sady tsy efa olona fantatro koa ve moa zany. Zay aloha tsy azoko antoka hoe efa hita laizina mbola tsy. Ka ampidilo lesy fazabe safary sady mangatsika ihany rononoko. Miandry kely lehilahy efa mialatsy amin'ny areatsy izy. Ay ve fa mba tena tian'la tokoa moa lesy zany izy iny. Ohatray raha tsy tiako ve lesy dia ho ampidiriko aty an-trano sa tsy vitan'izany fa ho alaiko renjanako mihitsy. Tsara kosa zany fanomeza tokony lazaniko. Andraso aloha mety izay mampanensoana ery izay ngambana izy. Vetivety amoa azy fa inona koa ary tian'le ry atongavana amin'izany protocole be zany. Maninona raha tonga dia tsorona fotsiny hoe lovo zany fa ela bitsy. Zany hoe misy lafiny mahatsara azy ihany aloha ny kambanan'izy lova efa mahazatra tsara ny ela sady efa miasa koa kialako. Inona tsony moa ny olana amin'izany. Izy le mbola mianatra teo somary olana kely fa amin'izao efa miravina ny zavatra rehetra. Dia falay lesy mampafantatra an'la fa zato vavy zato natsoina hoe Rina. Izy le mpanjaka ny foko le nitantaraiko an'la teo e. Manahoana? Manahoana ianao? Fanga izy le samy miaraka amiko zany efa hita langa sa efa fantatra raha? Mbola tsy hitako ka sady mbola tsy fantatro koa. Fangary tsy lova indray izy ty Rina présenten'le ty amiko ty tsy mazava zao ary tena tsisy azoko mihitsy. Ohatray fa iny ty mahavariana an'lay tsy apetraka ny vahiny fa lozana amin'ny donaka fotsiny. Ay moa mipetrapetra mademoiselle Rina moa izy teo. Ie, zay ny fitsonana. Ka manahoana ny fijery lazy tsara tena ao amin'ilay lavana azy mihitsy. Aza manany ihany ka? Mitsara ka sady tena bokopla mihitsy nareo. Ka andraso aloha ka kely ny zavatra nikarakaraiko atsy dia mba zay ny raha misotro eto aza misahirana lesy felako. Andray vahiny vely ty tsy sahirana sady manandanja be atopoko mondry io. Mboresatra say aloha nareo vetivety fotsiny fa ay ve zany tsy lova akory ny tao an'eritreritry mika ary tena tsy tao an-tsaiko indray iny marina raha isy hoain'iny vehivavy iny nitaizan'iny zazakely iny. Eny rehefa zatra eo ve moa izy tsy hoainy ihany zany fa mba hafa ihany le hoe efa nahazatra an'ilay zazako. Fa inona koa nefa mahafatifaty andramika amin'iny tsy alova ve lova efa nahazatra an'ilay zazatra amin'izay sady raha tadidiko tsara efa ela ry zareo reny nanam-pitiavana saingy ohatry ny tsy voaposaka mihitsy aleo rangaha tsoko mihitsy lova aleo ampahafantarina azy ny marina fa sao dia ana tena tsy misy eo izy. Ary tena tsy mandray mihitsy ny izy zany sa tsy afaka miresaka ve dia ahoana ary ny ataoko. Aleo andramana tsona fandroany. Tsy mandray tena tsy tiako nefa zao hoe eritreretiny lova hoe efa nahafantatra melohan'izao rehetra zao Sangama fa ilova za mandondolo zany mba ela koa izy androany ka
Maloso ry lova. Araingakaingana ianao fa taraiky be tsika. Ny araba ary moa tsy vita akory fa ry mika koa. Ohatray. Azafady manahoanry maika be koa ako. Fa maika ho aiza nefa dia aiza Peniela? Ka mbola ao anevitra ao izy fa miandrindry apirina ny entany sy ampiakanjo azy io e. Apirina ny entany? Fa andeha ho aiza nareo? Tsika hoe ry lova fa tsy nareo zany miaraka aminay nge ianao e. Zany? Andeha ho aiza tsika? Ka efa ela ny tsy nitsangatsangana ry lova dia mba hiaraka kely tsika. Sa tsy mety aminao? Ohatray, misy ohatr'izany indray ve? Fa ho aiza ho atsika? Andao fotsiny ndre sady misy zavatra nomaniko anao nge ihany. Zay le efa nendrasako hatry ny ela. Zany efa ny andro maly fa tsy niantso anahy mihitsy izy. Fa mety foana zany e. Androany zany izy voavona ny amboraka ny fitiavany amiko. Fa inona ny mbola mahavariana anao eo e? Andana homany Peniela fa taraiky be ngetsika e. Oay, za koa aloha zako mijoro eto fotsiny. Vetivety ary. Fa aiza ihany tsika ny andeny to mbola tsy mijanona foana e. Mbola lavitra be nga? Efa akaika. Ery amoron-drano ery tsika no hitsangatsangana. Mahafinaritra kosa ty izany sady mety tsara amin'ity zazy ity zao zany rivotra madiodio zany. Zay ary fa tonga tsika e. Io asio akanjo mafana aloha Peniela dia mivoa amin'izay e. Ndrasoary e. Fa zao ry lova. Mialohan'ny atongavany dia tiako milaza aminao fa androany ny ampahafantarako anao azy voalohany. Ampahafantaranao an'iza? Andraso fa ho avy eo izy e. Aza maika be ohatran'io ianao. Fa izy ary zany olo prezante mika amina zany e. Dia olona anao inona koa? Hoe anampy Andrazafy e? Tsy sura amin'izany anefa ka. Ohatra mavita ny raharaha rehetra ohatrany ihany Andrazafy. Sa hitaiza ny Peniela nga? Bonjour Mika. Ahoana Kirina malalako Andrekako toa mifanorika eto masoko ry zareo. Fa izy ty e. Oay, azafady Kiry lova. Izy no Rina. Ilay nitineniko andry teo e. Rina? Olona miaraka aminao zany? Zaka miaraka aminy fa mahafantatra. Lova moa izy teo? Zay ny fiansoa e. Izy Rina le nitantaraiko anao hatramin'izay hoe nitaiza ny Peniela. Tsy nasaraka amin'ny Peniela mihitsy izy io. Ary na le zanako ary lasa tsy mafoy azy tsoniko io. Zany? Mahafinaritra kosa zaniko. Ny tena marina nama vadiko taloha izy e. Ary tena mifanakaiky be mihitsy izy roa. Ka ahoana e? Tonga dia sakafontsika sa? Tsy aleo ve aloha mba miandriandry kely e. Hitako. Sady mba manarara ohatran'izao rivotra madio tsara izao. Andana kio eto mitsangatsangana ny zazakely fa zay hoe ria. Zay marina ary lova. Raha tsy mampanina anao dia mba avoay le posety io dia iny anosehana anazy. Eny ary aleo izay miaraka andeha. Andray, so dia tsy rariny kosa e. Dia neritrereto mika mpitezana zanany fotsiny zany hatramin'izay. Tsy mbo tsapany akory ny fitiavana tolotro azy isan'andro ireny. Fa foninina mihitsy ny fony mika e. Dia narevo totoko isa-maraindreny ary ve dia tsy ho tsapany. Amin'izay tsy menatra akory izy mampafantatra n'io vehivavy tsisy ilana azy io. Jereny ety izy e. Miaingitraingitra ohatry ny ninona. Aza manaiky resin'io Kiry Peniela. Toa manifondry rehefa trotrony. Ary raha azoko tsara zany dia mifitaha maro kokoa. Satria manina izy ny tonga dia nametoko be aho hoe zany no ilay mika ho renjanany. Mba tsy azoko koa maro koa zany ka. Andraso atsoko mihitsy.
Allô? 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 Lova, manahoana kia? Manao Marco? Misy zavatra tena tsy maintsy ilaiko anao maika ary Marco Kazary ny tena nilanao maika fa ianao tsy tratrantso mihitsiko. Tsy raisinao ny antsoko. Aiza fotsiny ianao e? Ho any aminao azao. Kazà zao io mbola aty ampiasanako. Tsy mirava raha tsy amidimy. Ay, tsy maninona fa indrasaka eo ivelan'ny fiasananao ianao amin'ny dimy. Fa misy inona ry Lova? Inona izao mampisendoatra anao zao? Tsy vita amin'ny telefona izany ry Marco Mila fifanazavana tsara. Eny ary, amidimy zany Radio Plus. Ndry, fa toa tsisy mamoa mihitsy ary ahy e. Odio! Ora Safia! Voay rehefa za ihany e. Tena tsisy maheno mihitsy izy zany ka. Nefa ny ohatra zao foana ny ora fatongavako aty samarainy e. Feo ampenely zany efa reko atraty mitomany. Odio! Ora Safia! Zay fa misy mivoaka ihany ka. Ahoana ny ianao zay? Manahoana rina mo? Ay vendry mbola mosa rova? Lova ka. Za le niaraka nitsangatsangana taminareo iny. Ay, azafady aky fa adiniko Ahoana ny ndry? Tsy fa sakaka ampenela e. Ohatra mazaitra na Samaraina mantsy de hoentiko miaraka amiko foana izy maka rivodrivotra. Ay, ka efa tsisy tsoneka izany zao Efa manana ny reniny izy zao. Ka efa nahazatra azy hatramin'izay ne zany miaraka manatra ny dadany izay mianaka de miverina rehefa kelikely. Ka efa tsy misy an'izany tsono zao. Efa zany reniny de efa zany afaka manao an'izany rehetra no azy. Ay, tsy maninona fa mba hijery ampenela ihany na de izany aza. Ka mbola matory izy kia. Sady manahirana be indra vao tapaka ny toromasony. Aleo ty elingelenina ka. Zany ve? Nefa tsy ohatr'izany mihitsy tamin'izy ndezaiko. Aza mifampitsaratsara ohatr'izany Tsy mahay mitaiza zany ny tindry atongavana. Tsy mitsara anao ka. Ny fomba fitaizako azy taloha fotsiny ny tiako tenenina. Fa ono afaka mba miresaka vetivety kely amin'ny mika ve za? Mivavahady mantsy ty ohatra ny bahananao beko. Ka tsy ao izy efa lasa niasa. Ora mbola tsy fengy amin'ny mika ane zao Efa lasa ahoana? Ka tsisy idirandry zany No mety amindry zao de mamonjy ny fody indry. Sady aza miverimberina aty tsony. Manjara manakorotana ny fiainatokantranonay mivady indray. Mivady? Fanganareo mpivady ka? Fa mahazo ny karakely ty ve mitapiny inny Tsy efa totokantranony azy zao mipetraka. Ary lasa indry mandeha ihany ka. Mampisy de voly avoa maraina fotsiny. Mampamangy eo amin'izy mianaka ary. Tena vizana koa zany Be dia be loatra koa nge ny asa ataoko ampiasanao Ay tonga ianao. Ka makaina kely ara aloha Aleo aloha hijery le zanako ka. Na de reraka ohatran'inona raha tsy maintsy mahita azy kely ny masoko zay vao mba mahazoazo ainy. Ka aleo aloha ra izy atory Efa hatry ny tamaraina izy azy iny tsy natory mihitsy. Fa tsy natory ahoana? Tsy mety hafahasalaman'ny zazange zany riny Ka naditra be re izy androany Zany raha raitra mpanginina mihitsy. Tena misy zavatra mahazo ampenela raha izany ka. Hatramin'izay izy tsy nanao an'izany ko maninona ny hoe zao vao maditra be. Ka ny tena marina koa de nikorotan'le mbola mo. Mbola? Mbola izy arina? Le vehivavy hoe nitaiza mpenela taloha iny Mivazavazaina ohatrin'inona izay mianaka tato. Fa ilova ve zany tianao teneniny zany de nitabataba teto ahoana koa? Tsy tiako resahana tsony ry mika. Makalolo ihany mieritreritra azy aza.
fa tsy azoko fahazavao tsara misy inona hatram'izay lova tsy nanao an'izany dia ho ampahafantariko anao tsara raha nytoetra ratsy ny lovanao tonga nitabataba vao maraina anahy teo izy aka mipeny ela olo mandeha mitsangatsangana fa izany no fanaonareo isa-maraina dia maninona ka efa fanao ny lova nge zany tena adiny koa nanafatra azy hoe tena andeha maraina be androaniko ka nga vitan'izany ny foroniny to daholo tia tsangatsaman'orana rehetra ity tsy mahay mitaiza ony ahy tsy mendrika ho anao ony ahy io zazy io ondra tsy izy mitaiza azy dia tsy ho zarizary zany zany rehetrarehetra zany ny tenen'ny to daholo lova ve dia avity teneny zany ka raha tsy mino ianao dia ndana zao dia anontanio izy sady mbola mety mafana tsara ny rany an'izay fa inona koa ary zany ataondry lova zany maninona raha miresaka tsotra fotsiny dia vita sady zany aniry mika fa ny tena tsy zakako tena hozono mihitsy nytokatrantsika raha mety ry mika dia aleo mba tsy hifanerasera amintsika ntsony izy aleo fa zany resaka aminy mila fanazavana zany rehetrarehetra zany misaotra raha zafy ary mbola onga mika mandrosoa arina ihany mbola ataondry aty fa tsy ampy-indringa reny efa momeko andry rehetrarehetra reny sa mbola mitadinina ihany fa tsy ianao any ny antongavako aty mika sy penela ny antondiako aty isa-maraina haza mahay vavakely tokatraniko ty arzoako miaro azy indrindra ho andritady anodikodina amin'ny vadiko io ka za tsy aleto raha tsy mahita amin'ny penela ary tsy voaka n'ity vavahady ity koa ny tongotro raha tsy avy miresaka amin'ny mika fa mianatra miseho be saina ane kalan'ity zany aty ambaravara amin'ny mpamosavy ty ny anaoko skidy ka ataovy izay ataonao tsy rarahako za tsy maintsy miditra ato sady za koa no nametrahany reniny anio fa tsy fa ianao inona zao tabataba vao maraina zao Mika? mahamenatra olona fa midira ty an-trano aty efa zao ve ny zava-misy ry mika dia mbola ho ampidirinao any an-trano ihany izy tsy hitanao fa izy manankorotana antsika vao maraina io maninona raha tonga dia roahana any zao ry lova raha mbola anakorotana ny alehanao aty dia aleo ngamby ianao tsy maka aty intsony sady efa eo koa ngery nitaiza mipeny ely aleo mihitsika mifampitsodrano zay tsy efa endry zay efa za zao nyreny mipeny inoko kosa angamba fa tsy ho avy aty tsondry anakorotana ny tokatranonay sady efa mika mihitsy no niteny tamindry raha tsy zany koa mantsindry tsy inoko eny ary tsy maninona fa andeha fa mba afaka mijery amin'ny penela farany ve tsirikala jerena farany ahoany ka raha tsy ho fatiny zanako jerena farany jerena farany ndana mandeha any fa iny ty mahazo anao Marco fa misy inona naninona ianao roa mika tsy mahazo miseratserana any amin'ny tsonony ana mikitika amin'ny penela efa manan'olona tokony ianao an'izany hony izy tendroany ary Marco andraso aloha tsy misy mazava amiko zany fa inona ny zavanytrangy tany an-trano mika zany ianao dia aizy penela ka any an-trano any izy le rinarina iny hono ny ataony mitaiza azy manomboka izao sady efa vady mihitsy hony iny tsy mba manaiky an'izany kosa andraso fa ho any amin'ny mika raha izany fa mandehana aloha ianao mody dia toy ny eo tsara ny fo fa inona ary ty lova aleo fa zany resaka amin'ny mika daly ary Marco apio malahelo amin'ny penela tsy vitako ny saraka amin'iny zaziny ary Marco raha marary eo zao iny dia ahoana za lefa amin'izany ny sainy aleo fa rehefa aveo iny dia ho any amin'ny zareo zay fa mandeha ny ry mody
re zaza tsy mijery efa hita fa afoko mbola raisina ihany zao mainy tanany maditra ary lasa mikisakary oka kosa rina atsaharo kely ny famonoana sy ny fikasihanao tanana an'io zaza io Marco efa ela be ngahinao teo efa ho 10 minitra zay nijoro teto rina ary hitako daholo ny zavatra nataonao an'io zaza io teo ka mananatra azy ary Marco fa jereny raha tsy mainy tanany efa hitan'izao fa afo dia mbola raisiny ihany ka namananatra azy ianao tsy tokony hamelaka azy ohatr'ireny jereny zaza raha tsy mitomany miatatra ohatr'iny sady mivantitra mihitsy ny tanany zany ka ny zaza tiana tsy tiana rotsaka azy ry Marco raha tsy zao kely zao izy dia zarina amin'ny lalany alehany mipililo rehefa lehibe tsy hoe miditra amin'ilay fitezanao azy akory rina fa efa tsy rariny intsony zao ataonao azy zao ary amin'ny mahadadatohany ihany ho tenenako anao an'izany zanako koa mantsy ora ny heviny raha fantatry mihitsy angambo zao zavatra ataonao amin'io zaza io zao dia asy zay azo anao eny tsy maintsy ampafantariko azy moa ka zao rehetra rehetra zao koa dia ampafantaro mika daholo eny fa na dia nisan'ny kosy apetako amin'io zaza isan'andro koa ary ka tsy rariny ny ataonao tsy mety zao zaza kely mbola tsy mahafantatra ninona io riny aiza ny alalany hoe mamay zavatra raisiny ka inona ny tokony hidiranao amin'izany zanako dia za mitaiza azy tsy miditra amin'ny fitaizainao azy aho fa fanarahanao maso azy ny tokony ataonao fa tsy ny famonoana azy isak'izay metsika zao tsy maintsy ataoko tonga ny apotsofony mihitsy zao ary lasa fa tsy mandreraka na mijery anao ary vehivavy tsy misaina ndana koa ianao any te hidikiditra ty atokantranonay aty fa sao dia tsy mety kosa ary mika reny ve ny fomba fitaizany zaza dia ho avelan'ny laharery ato izy andraso aloha tsy mazava milanga amba le resaka irina angely ity no vadiko noho izany izy no afaka mananjo hitaizany zanako tsy mandahany zany fa efa mba hitany lahy moa ny ratra sy ny diana tsongo amin'ny vatany zanakelahy ka tsy maintsy mikapoka lesa izy rehefa tsy mety ny ataon'ny zanany sady davilahaditra eny fotsiny zany izy nareo koa tosarotra resahana daholo ka fa voan'ny odininy koa angambe lahy ty zay tsy ahitany lahy ny zava-mitranga eo ambany masony lahy zary maro koa aza mba hanarina ny fitondrana ny tokantranoko aiko io ary ana ary tsisy idirany lahy koa zany na ny kely ary eny aryko fa dia miomany alahy amin'izay vokany minao mantsy fa tsy ela dia izakany nafafy ny rinarina ny lahy iny fa manozina anay koa zany lahy zao tsy manozina ary mika miteny ny zava-misy ary alao andefa tsy na ny mijanona totokantrano lahy ary ohatra ny manahirana mandehana aloha lahy mandeha dia rehefa mitony alahy mivereny saintsaino tsara izay zavatra tokony ho teneny lahana aloha manaja ny lahy fotsiny ary mika amin'ny mahazoko koa ny lava raha ny atezerako ny apariko teo dia angamba dia ady ny afarany aloha andefa tsy dia zaza zany rolova ny zavatra nitranga tany raha tsy nandefitra angamba dia fifamalindra hatramin'ny farany nitranga teo tena mampalahelo ahy zany ka dia manahoana ny efim-peniela ao izy ao asindrina pansement ilay tanany may izay hono ny afaka nataony dokotera nefa angeka dia ratra ny amin'ny vatan'ilay zaza rolova ary maninona ary Marco randao iaraka antsika asianao tsika no ezaka andresy lahatra amin'ny mika efa zany ve no mitranga amin'ilay zaza dia mbola tsy hitany ihany efa landiaka ary lova ary ndraso fa misy mandondona anke zany andry fatao mika inona ny ataony lahy ty saika hiteny any lahy lesy fa iny ty masepitra ny lahy tena tsy maintsy nampidiriny hopitaly zao lesy penela efa ny amin'ny hopitaly izy sy rina fa naninona nisy inona fa naninona ipeniela eno ay vi ato koa ianao fa naninona le zaza ry mika ka tsy haiko le zay zavatra niseho tao
tany ampiasana natsona fa hoe torana hoana izy. Zany ve ka andao aingana roany aza makana ry Marco fangatsy efa andray moriny sady izy mataiza ny zanaka aoko. Aza tao an'izany rery lova mba miangavy anareo re aina ngeny fonjeny za tena tsy hitako mihitsy ze raisiny. Fangatsy mahay mitaiza marina moa ny vadiny lahy sady iny efa nanakina ny lahy azoko. Aza mandatsy alesy andao moa mba apio dia ahoana zany dokotera? Inona ny tena mahazo an'ity zanako? Ino a dokotera? Fa naninona izy ity Ka tsy zandry izy miralahy. Aleo alohanareo tony tsara. Fa misina dokotera? Mety tsy ho avitra ngany eny sa tsisy an'izany ka tsy misy atahorana akory ny ainy fahazamananareo fa na izany aza misy fantaniana kely tiako apetraka aminareo miralahy. Izy aminareo moa ny rainy. Za dokotera fa ahoana? Tsy zany mantsy fa saika an-tany aho hoe nareo mivady mihitsy ve no mitaiza an'ity zazy ity hatramin'izay sa mpiasa trano? Ka hitanao moa dokotera fa efa mafy zao ny fiainana. Za voatery tsy maintsy miasa fa le vadiko no mitaiza azy eo an-trano ao. Eny dia misy mpanampinay anankiray izay koa fa sasalamba fotsiny no ataony. Ka ny mahagaga ny hery se dia izao mba voara-maso ihany ve ny zavatra ho an'ity zazy ity? Raha azoko tsara mantsy dia eo akaiky ny foana ny reny isan'androko. Tena zay mihitsy. Ary izy mihitsy ary no mikarakara ny sakafony. Zay rehetra ary tsy izy avela no mikitika. Mazava zany fa tena ny reny niteraka azy ve moa zany io? Tsy io ny reny niteraka azy dokotera. Efa nody mandry efa hotely taona zay ny tena reniny. Saingy io no nampitezaina azy aloha. Ny tena marina dia vady faharoa mihitsy io Zany nefa mba tiany ihany ve ty zazy ity ka? Andraso aloha dokotera. Fa inona daholo aloha ny dikan'izany fanontaniana rehetra izany sady lasa ohatra ny miditra ny anatin'ny tokantranonay nge izy zany. Ka tena ny ao an-tokantranonareo mihitsy rysea. Miala tsiny aho milaza aminao fa voapoziny ty zazy ity. Voapozina ahoana dokotera? Zay marina voapoziny izy ary efa fotoana ela ny nampidirana an'izany tato anatin'ny vatany. Avy jerenareo anie ty valina analizy ity. Hitanareo tsara io misy fanafody hoaniny ty zazy ity isan'andro. Ary efa io voasoratra mazava io ny anarany. Rehefa nataonay ny fitiliana dia hita fa fanafody mamparefo ny vatany manontolo mihitsy ity. Ary nezahana nampidirina tao anatiny io mba tsy hahafaty azy ao anatin'ny ora vitsivitsy. Zany ve? Dia iza ny anao an'izany ka? Sady raha zany filazanao zany ve dokotera efa tokony tsy ho namana intsony zany io zazy io? Say indrindra rysea fa tsy mbola tonga atao amin'ilay dozy tokony hahafaty azy le fanafody nohaniny hatramin'izay. Dia io izy avitsika somatsara io. Izy alitiry Marco no vitan'izany dia ho sanatria irina ve? Ka mazava ho azy lesy zany tsy tiany anelingelina amin'ny fiadanany sy ny fahasambaranareo mivady ny fisian'ny penela kely teo agnelanelanareo. Dia izay ny antony nanaovany azany rehetra zany. Ka mbola eto ve moa zany olona io? Ny tsara mantsy dia tokony hanao fanadadiana lalinareo mba ahitana an'izany zavatra zany. Mbola eto izy dokotera. Raha ny tena marina ary saika hanatanteraka ny rarahana izy amin'ny ray volana ohatra izao. Hafahafa zany aleo rysea mandinika tsara ihany aloha. Zay fa velako aloha nareo miralahy. Raha misy ilana dia atsoy amin'ny broko ihany ahako. Eny ary dokotera. Dia tena vita andrina ve ity zany? Tovavy malefaka kely oatra n'iny ve dia vita pozina ny zanako? Malefaka ozy lahy. Tsy eno lamarina ny vava rehetra nataony tamiko. Sy izay rehetra nahazo ny lofa reny tiany atao hoe mandeha vitay atsalaka. Zay tsara ny aminy ihany ny atosany eo amin'ny lafa
ny toetra ratsy ny voafiny tanteraka. Ka zao ary moa lesy ny ataoniko. Ny zanako zao tia miditra hôpitaly ato soserom. Izy tsitsy izay tany alehany. Tsy efa ho adondro zay. Fa manakaiza marina tokoa ity izy. Te vita ny venona mela rery an'ity zazy ity teto. Raha zafo ny tratrako teo vao nalefako nody ihany. Dia inona moa lesy mba vitan-drazafy raha naninona tato ity zazy ity. Tena kely saina loatra iny ka. Ary tena marina ny lahy. Izy mihitsy navita ny zavatra rehetra nytenenin'ny dokotera teo. Ary andrasy fa ataoko mahita iny raha tonga eo. Sary-pisaina ny lara mika. Iny tamy avy maka ty iny. Sady jereny ty poziny. Zao ve ny pozin'olona marary anaka. Efa ela be nganareo ny teo. Nanahoana le zaza dia nakaiza razafy. Kombony ny vavanao rina. Ny fanazavana tokony entinao zao dia hoe taiza ianao. Ary naninona navelanao rery niaraka tamin'ny razafy tety amin'ny hôpitaly tety ty zazy ity. Ka zangy reto mbola sahirana be. Misy kozinanay zay atao mariazy rapitsy dia tsy maintsy mbola nandehananao volo a. Efa anao dia voko. Raha olazaiko lasa daly ianao rina dia ho tezitra. Efa zao ve rina fahoriana mahazo le zaza dia mbola io volo ihany ny ataonao ambony. Zaza efa tsy maninona koa mety ampitoromaso fotsiny izy natonga azy fanatαμaraina iny. Raha zavy koa ny mikoropadropaka fa tsy hitako izay nitondrana azy taty amin'ny hôpitaly. Dia tena zany mihitsy ve fa ambanitsainao tiry riny mba olona nianatra ihany. Sady ny veriko fampaty an'le zanako anao ka tiako ve izy mika dia noentiko taty amin'ny hôpitaly a. Raha tianao izy tsy mifofonao ny ainy. Everinao fa tsy fantatra daholo mantsy ny zavatra nampihinananao anazy nandritra n'izay fotoana hely zay. Io jereo io amin'ny taratasin'ny dokotera io. Hita ny voamasinao tsara reo. Fa ino reo Ka io ny analizy manapirofo an'izany omenao resource kely isan'andro tamin'ity penela. Dia mbola mahasamandainga ihany ianao. Ka aiza moa nahitako an'izay zavatra sesy razafy any anaty vavany ihany. Miara mitaiza azy io nge izay sy razafy fa tsy hoe zarery akory. Tsy misy fantatry razafy na ny anaran'io fanafody io ary ianao tsy afaka hiala amin'izany mihitsy. Ary tsoroko aminao fa efa nandefa ny fitoriana ihany amin'ny fitsarana zay. Any ianao ny afaka manazava an'izany. Dia mahaiza miaro tena tsara. Ary adinohatra eo ihany koa izany mariazy zany. Mika, dia ho atakalinao an'izany lainga rehetra izany ve fitiavako anao tianao ny ary Mika. Zaza hitantarana valamaty rina. Dia mbola tsy miakatra fa dia mandeha ihany ianao. Ary aza mieritreritra amin'ny Mika mianaka tsony manomboka izao. Mika, dia sahanao ve ny andro ka aiza ny lokalokanao ho alainao vady tsy mila lasa ianao rina mandeha ihany Tiana miala tsiny lesy romaro koa. Ifonako be tabe amin'lary ny zavatra nyteneniko reny. Tsy nanapoha mantsy hoe toetra ny rina tamin'ny voalohany reny toetra ny reny. Noho ny taty aoriana nivadika tanteraka izy. Ary dia vitany mihitsy ny saika hanapozina an'le zanako. Tsisy ifona n'izany ry Mika. Ny amin'ny sisany moa ka tsy hiverina intsony fa tena nampalahelo ny nijery an'le zazy. Io ary izy izao vao mba mahazo aina. Jerenge raha tsy lasa nahi kely mihitsy izy Fa mbola mitoy izany le serum moa ozy ny dokotera. Ie, ka na efa mody aty an-trano ary tsika tsy maintsy tohizana hoana iny ozy dokotera. Dia izy izany no tonga manara-maso eo isan'andro. Raha pisy maraina dia tsy maintsy hoentina miverina an'izy ianao contrôle. Fa azao lova eto masony maro koa no ifonako aminao koa. Tsy nentina ataoko jamba ny fitiavana andrina loatra. Tsy tonga tato an-tsaiko akory ny fahorian'ity zanako ity. Na ataoko tsinitsinina ny zavatra rehetra nyteneninao anahy. Fa ankehitriny kosa aza miteny an'izany tsony rery Mika. Rehefa salama tsara penela dia izay no isaorantsika an'Andriamanitra. Ka andraso aloha misy zavatra mbola tsy maintsy lazaiko anao. Fa mbola misy inona inona mbola tsy vitan'izay fifampiresahana izay ka azao raha maro koa manaiky vela raha ataonay vavolombelona ny mariazinay sy lova. Fanga tia anao ary lova.
saingy ninitsina sapizanina am'izany no ny fitiavantenako raha sitraka ao dia vonina hampiakatra anao horavako ny tokantranoko dia sady ho ren'ny peniela koa izany mazava ho azy akery lova indringa nefa nreketan'ny fony hatramin'izay ary voaporofo izany ankehitriny sady ratsy izany koa raha ngatsy tanteraka ny afatry ny maty a mino fa tsy adino ny lahy indra mika ataoko ahoana lesina inadino an'izany ka ahoana nivaly telinao ry lova eny marina ao fa inona indray ty tsy mahaloha-peo ty ka natolotry ny radio plus ho anareo teo ny zanako dia mpeny miraitra sotambatra ireo anomeana ny tantara priskarako tormanana sy lofoerandrembololona diarra 900 niaraka tamin'ny Iatsahandre sy Romi Armanana nandray feo sy nana totosa Iatsahandre